fa ny tena mahagravy an'ity zavatra ity de zao zavatra anankiroa. Voalohany indrindra piétiner ny fahefan'ny judiciaire amin'ny alalan'ny fahefana exécutif, amin'ny alalan'ny parquet général ve zany hoe aty amin'ny fanjakana, amin'ny alalan'ny exécutif ve no mangataka ny ministre ny amin'ny réintégration. Miarapatsika mpanaraka ny pejy RGL amin'ity toandro moa aty aminay tolakandro ihany moa zany amiray zao mahery rehefa tolakandro any Madagasikara. Tsy tananareo ela aho fa mba ilaza kely ny fijeriko ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Mandalo kiokion-dalana vaovao indray tsika, tsy atao hoe vaovao eny, tsy hoe vaovao ihany, taoriana ny fandravana ny gouvernement teo. Dia tsy maintsy mba manao bilan ianao sy manao constat ny zava-misy. Fa mialohan'izay nefa dia mba te hitodika kely amin'ireo namana sakaiza mpisehatra eo anivon'ny internet. Misaotra betsaka ny amin'ny attaque nataonareo fa midika zany fa mba personnage public important ihany ny avanareo. VIP zany, very important person. Matoa ianao ciblé, donc tu es quelqu'un d'important. Ianao ataoko angamba fa nareo tsy andany vola andeha ciblé olona tsy silana azy, n'est-ce pas? Fa matoa nareo mandany bala amin'ny olona anankiray dia dangereux io olona io dikan'izay. Misy teny mamanay zay fony mbola tany amin'ny tobiny ny lava faradofay zahay. Ozy izy mamanay hoe mialatsiny neny raha maheno an'ity neny fa lazaiko eto le izy hoe hatramin'ny hao fotsy azy ao izy sy ny parasy dia malala hoe mbola misy aina io olona io. Tanareo zay mipetraka tamin'ny tobiny ny lava Fort Dauphin, taiza marary ny ray aman-dreninay dia tanao le marary saina na démoniaque tezana amin'ny toby reny misy hao fotsy dia mihoatroatra izy, misy parasy l'Afrika koa satria ny aminay ny Atsimoany mahery ny parasy l'Afrika. Dia mahagaga fa vao maty le olona eo no eo à la minute près miala dolo ny ao fotsy rehetrarehetra, miala dolo ny parasy rehetrarehetra, fantatry le hao fotsy sy le parasy fa tsy misy aina intsony io. Tena zavatra navariny zany tantarany mamanay anahy. Dia ohatr'izay koa le izy hoe ozy izy ny fanoharana ampiasaina hoe matoa ianao mbola kekeriny ny parasy, matoa ianao attaquen'ireo dia mbola misy ainao zany. Donc merci les amis, vous certifiez que on a quelque chose à dire, matoa nareo miattaquer, donc miencourager anareo aho hanao an'izany satria plus les gens vont être curieux hoe fa ahoana. Zay ny amin'iny. Donc za zany si je ne vais pas me rabaisser à votre niveau ary tsy hanao attaque en dessous de la ceinture. On ne joue pas dans la même cour, tsy mitovy tsika fa raha zay ve moa ny hitanareo fa mahatsara azy ary mbola amin'ny lalana politique il faut s'attendre à tout. Zay le izy. Ça fait partie de la règle du jeu. Hatramin'ny fanaovana caricature, sary mamoafa, sary matsiravina hoe atao sary biby azy satria za tsy manaitra azy zany satria ohatran'ireny tanareo fanaony amin'ny tany mandrofo reny tsy mataitra zany. Donc misy masonareo namana hoe tsareo ty pasteur fa zao nataon'ny olona zao vao tamin'ny maraina navoaka an'zareo hoe ao anatin'le gouvernement masaka hono dia misy sary koa any dia hoe ministre ny raharamba iny moa zay dia saiki nasika hoe amen tanteraka aminao ane zany raha lahy. Zany pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, de bon je me suis retenu fa vous avez mahafinaritra ve fa io ne misy fotoana soratra masina nandray ampitenenin'Andriamanitra ny vato hanome fitahiana ho anao zay le izy. Parfois même les pierres parlent pour toi. Donc zany sao dia mba ampitenenin-draha avao nareo mba tanteraka an'izay ka dia asiko amen na raha lahy. Zay petite page d'humour. Ny zavatra anankiray izay tiako apetraka ihany koa dia ty hoe hiditra amin'ny constat ny raharaham-pirenena atsika. Misy terme hoe régner par le chaos. Eto zany dia tsy sorona mihitsy satria ao anatina kiokion-dalantsika zao. Inona ny zavatra
tsapatsika vahoaka amin'ny saina tsy miangatra de manière objectif mikorotana ambony ambany ny firenena tsy hoe miady tsy misy guerre civile isaorin'Andriamanitra fa very anjavona daholo very anjavona daholo le izy zany hoe tena kakofoni tsy fantatra tsony hoe iza no mifehy ity firenena ity iza no mifehy io le lazaina hoe régner par le chaos zany hoe misy entité-na olona mieritreritra ianareo fa izahay kely tsy de makaizy ty pastera kely ty tsy ampy fivelomana ty ve no icréer chaos Madagascar c'est pas logique fa iza ny olona manana moyen ampiasao kely ny saina nge iza ny olona manana moyen afaka icréer chaos dia na ny interne koa za tsy fantatrareo zany atao cheval de Troie zany ka ireto namanareo miaraka aminareo reto no mampijabaka anareo amin'ny zavatra maro samihafa inona ny objectifany mba hafahana miprouver amin'ny vahoaka hoe tsy mahavoaraha incompétent de ho avy am'izay zareo i se présenter comme solution alternative hoe zahay mba niaraka ihany tamin'io mpitondro io tamin'ny fotoanandro fa hitanay ankehitriny fa tsy mety raha tsy mahatsikaritra nareo fa tsy zavy ny discours am'izao hoe niaraka zay fa zao zay tsy mitovy hevitra tsony satria zao izay le teknika ampijabany ianao de mikorotana ny fitondrana dia aveo izy mi se permettre hoe nous avons la solution tanareo ohatra ndray ny olona mpanao virus reny ny antivirus ane le olona nanao le virus any zany hoe on va te mettre du virus ao amin'ny ordinateur anao de izy no tena hoe zay manana antivirus ireny le manome hoe vaccin sy antidote reny izy no nametraka an'le virus de izy manome anao ny antidote zay io dia izy ndray aveo no misongadina de mi se présenter ho alternative na solution désordre total le firenena tena ambony ambany tena mikorotana tout le monde fait ce qu'il veut samy manao zay tiany atao samy mandrivotra miteny androany ministre ny anina désavouer ny président en public ary ananina ireny eny mampiseho hoe tout le monde fait ce qu'il veut tapitapika ny filohan'ny assemblée nationale miteny hoe ho avy eto ny pétrolier ohatrao izay tsy tokony izy no miteny an'izany fa ny ministre ny énergie et tout au moins le président de la République ou le Premier ministre, mais monsieur le président de l'Assemblée nationale responsable législatif se permettre mame calendrier amin'ny fahatongavany pétrolier de hitanareo izy zany te ampiseho aminareo hoe zany no solution zany no alternative dia fa le raika laty tsy mahavoaraha tsy aleonareo zany fa amin'ny voaloha aloha mody miaraka eo mba am'izay manao le atao hoe effet de contraste hoe za tsy miombokevitra aminy fa miaraka eto any tiako tenena aminareo hoe le désordre tena korotana le firenena tsika ngamba mijery tsara amin'ny raharaha-pirenena korotana ny lafin'ny fitsarana alatsiny aminao madame tsy haiko tsona ministre na l'ancienne ministre fa tena cacophonie mbola iverenako resaka fitsarana iny rehefa aveo tamin'ny resaka décision de justice zany hoe sady juge et parti tsy possible zany pouvoir exécutif manome baiko ny pouvoir judiciaire pour embellir et justifier l'exécutif mais attends on est dans un pays de droit état de droit ça on est dans une jungle ma manahoana ny considération zao tontolo zao de Madagascar hoe est-ce que Madagascar est encore un pays gouvernable non je suis désolé ingouvernable Madagascar samy manana ny fiefiny justice de ao izy mianakavy manana ny fahefana eo ny fiefiny primature ny fiefiny PRRM ny fiefiny assemblée nationale c'est de la cacophonie ary ny comble il suffit d'une petite étincelle de mirehatra io pitikafo kely fotsiny de ambony ambany satria samy manana ny influence dikan'izay zany raha azo fehezana zany
ny situation de Madagascar désordre, ny korotana, ny fitantana ny firenena, ny pouvoir législatif manitsaka ny fahefan'ny exécutif. Tena tsy fantatra ntsony inona le izy ary tena tsy miafina ntsony fa ça se voit tamin'ireny déplacement tany Paris reny. Manao médé inga Michael PRRM hoe sady tafateny izy zany atao hoe lapsus révélateur raha mba fantatrareo mantsy fa raha mba mahita bulldozer maromaro na olona marina dia tena nataoko zany reny ane efa miantso au secours efa miantso au secours médé revoka malagasy sempotrako. Dia tamin'iny fotoana iny izaho zany nijery tarehin'olona tsy ho tononoko anarana, misy caméraman anakasary zao tena nao grimace vonteny i président Michael hoe tsy niteny hoe sempotra moa zany fa niteny izy hoe manao filaza zany raha mba mahita olona marina mantsy tena hita mihitsy tsy azona fenina ny expression faciale an'ilay olona anankiray zay, tsy azona fenina n'ilay expression mimique. Za mpanao analyse comportementale ary tena hitako tsara mihitsy fa tena any zany ho reny zany amiko efa signal alefan'ilay flou hoe tsy tafavoaka le baolina, tsy tafavoaka le baolina. Ka io constat io no lasa régné par le chaos dia rehefa mireny zany hoe fananina créena mihitsy le désordre zany hoe tsy désordre par incompétence tamin'ny voalohany ny eritreretra hoe incompétence fa rehefa nandeha le toedra raha-pirenena désordre ninina natao mihitsy le izy mba hafahana manondro hoe tsy aleonareo ve esorina am'izay izy fa za no atao eo zay io dia ahoana hoe izy no atao eo dia satria izy manana solution efa nasiony tsikelikely tamin'ireny zavatra nataon'ireny manitsaka ny plate-bande ny exécutif. Dia eo am'izay tonga am'le teny latine izay milaza manao hoe inona mo filaza azy amin'ny teny latine ordo ab chaos, zany hoe de l'ordre à partir du chaos. Zany hoe io chaos io zany no lasa fond de commerce mba hafahana mivarotra aminao hoe zay manana solution. Ele izy ary io le jeu politika enjana be ao ambadiky ny coulisse io. Mahita an'izay koa ny oligarque moa dia efa ça sent bon izy ny saka moa raha vao maheno trondro endasina dia tamindolo izy menakavy satria mahare ny tsiron'ilay fofon'ilay sakafo. Dia inona ny zavatra mitranga tamindolo ralavy ihany hoe zay alternative ho an'ireto olona ho an'ireto zavatra ireto. Iresaka amin'izay hoe anome exemple typique sao dia verinareo hoe maniditsidina ny teniko. Mesaka justice fotsiny. Samy hitanareo ngamba efa tsy nanaparitaka tamin'ny Facebook fa nanandray dia avy amin'ny namana mpitsara no nanome an'ilay fanazavana satria zoanay maolo-pirenenay mantany hoe ara-dalàna ve zao zavatra mitranga zao zay olona citoyen tsotra manana droit ngamba citoyen ary zany mila ampianarina daholo amin'ny olona rehetrarehetra hoe afaka manomboka zao ny citoyen tokony consulter ny juriste. Za zany dia mampirisika atsika citoyen lambda aza manaiky verivereny mpitondra tsony hoe tsisy hainareo zany fandana mangina. Non etsy hainay zany fa manana zana-bahoaka zay netoanay netoan'ny contribuable nianatra droit constitutionnel, droit juridique, droit pénal. Donc ils ont manana tamberana andraikitra amin'ny citoyen ka ankasitrahana ny magistrat sasatsasany izay mbola tsy corrompu manaiky manome réponse rehefa consultenay vahoaka droit anay zany ary manasatsika vahoaka ray matola hoe manana nareo zo tezaina manomboka zao vous avez le droit de demander au magistrat rehefa misy lalàna tapahana hoe aradrariny ve io sa hoe
zany ary ny teny tompo saorina ny Andriamanitra. Non, tsy manao amen fotsiny tsika. Ty amizay ary le izy. Exemple typique, j'ai rien contre la madame ministre de la justice fa nanaitrahy ilay procédure de réintégration. Tsy marary malailaokanina ny iverenan'ny magistrat fa ny tena mahagravy an'ity zavatra ity de zao zavatra anankiroa. Voalohany indrindra, piétiner ny fahefan'ny judiciaire amin'ny alalan'ny fahefana exécutif, amin'ny alalan'ny parquet général ve zany aty amin'ny fanjakana, amin'ny alalan'ny exécutif ve no mangataka ny ministre ny amin'ny réintégration. Raha ohatra ka tsy ministre tsony izy taorina ny nangataka miady arada, ce qui est normal, mais vous représentez le ministère de la justice. Aiza les conflits d'intérêt am'zany, aiza ilay probité ao anatin'izany zavatra zany, dia nandeha ny fanazavana tato hoe tamin'ny 18 février 2026 dia nametraka requête aux fins d'opposition et annulation ny ordonnance 05/CR25J3 ny mpisolo vava ny ministre am'izao fotoana zao, izay manao hoe fanoerana sy mangataka fanafonana ny didy fampidirana ponja vonjomaika sy azy sy mampiakatra ny raharaha fiampangana azy eo alohan'ny fitsarana eloka bevava tamin'ny 11 avril 2025 nataony doyen des juges d'instruction. Donc zany zavatra mampime eto sady juge et parti zany ianao, sady mpitory nefa koa ministre ny justice manome baika. Zany tsy miteny hoe tsy manana zo ianao hitaky, fa raha mbola ministre ianao tsy tokony anao an'izany. C'est basique, non? J'ai pas fait de droit, mais c'est une logique. Ary tsy vitan'izany fa raha ny lalàna manan-kery ozy izy zareo mpitsara, tsy za nojerena dia fandikan-dalàna tsotro zao ozy izy. Satria nahoana? Voalohany dia tsy afaka manao opposition ny didy fampidirana ponja ny olona iray raha tsy efa miditra ny fonja aloha, mbola tsy consommer le izy. Raha ohatra kosa efa niditra izy sana hoe voaterina nefa zany même quelques mois, là c'est autre chose. Fa tsy mbola nandeha nandray andro aza dia raha araky ny lalàna ny lazain'ny mpitsara anay dia hoe tsy manana droit en opposition anio. Faharoa, araky ny lalàna ny code de procédure pénale tamin'ny faha 239, 292, 296 ary 330 zay mamaritra mazava tsara fa ny fomba sy ny paikandro arahina ilay manao opposition sy annulation dia ao anatin'ny 3 andro après an'ilay didy. Raha ny information azo nefany ny any amin'ny côté ny mpangataka dia folo volana taty aoriana vao nalefa ny mpisolo vava nametraka an'ilay requête. 3 jours et 10 mois, je peux comprendre une semaine, 2 semaines, 10 mois ny excuse reko araky ny fanazavana nomena dia hoe tsy nahavoaray anio n'izy nefa natao daholo hoy zareo ny fomba rehetra nandefasana an'ilay didy any aminy par mail et par et tout, de hoe on se pose la question hoe possible ve io olona io zay tena olona teo amin'ny internet maraina atoandro hariva tamin'izy tany amin'ny exil ka tsy ahitany zany? Je ne crois pas. Izy any raha miteny hoe be dia be ny dossier tonga ato voaraiko ato, be dia be ny zavatra voaraiko ato, dia mail momba azy amin'ny didy mpitsarana sy ny amina ve tsy hitany? J'ai du mal à croire. Je laisse le bénéfice du doute, mais j'ai du mal à croire. Fahatelo, araky ny andininy dalàna fa raiky amin'ny 30 amby zato, araiky amin'ny 30 sy 300 ao amin'ny CCP ihany koa dia mbola misy fotoana 10 andro vao
aorianany fametrahany voapanga les requêtes en opposition et en annulation vao mandeha ny fitsarana satria mbola mandinika ny moyen narosony mpisolo vava ny mpitsara ary ao anatin'io folo andro io vao alefa any amin'ny chambre d'accusation ny dossier ny azy anefany a dia ny ministra no mibaiko mpibaiko dia 18 février no napetraky ny mpisolo vava azy les requêtes ary ny ampitsony 19 février dia nasaina nivory ny chambre d'accusation namoaka ny didy nanafoana ilay didy fanagadrana azy ny foanana sy fandefasana azy manoloana ny fitsarana heloka be vava cour criminel ordinaire ary marina fa firaisana nantany masy inona izy namelona azy za tsy miditra am'le hoe meloko izy sa tsy meloko anjara fitsarana zany fa milaza le procédure misy masasantady amily an'le resaka hoe ka inona kosa ny rasana atao tsy any je suis pas juge fa za eto manambara an'le hoe ny olona mitondra ny firenena amiko tokony hanaja ny lalàna sy ny procédure c'est le minimum qu'on demande à un chef ou responsable politique. Après, vous pouvez battre pour votre intérêt. Anao iny zoanao tsara iny tsisy mandany zany. Fa faites les choses dans la règle des jeux. Ataovy araky ny lalàna l'izy. Ianao ihany madame la ministre no miogaoga teto amin'ny Facebook tamin'ny fotoanandro hoe violation de procédure. Ohatrany miverina le violation de procédure hein? Exemple anakonareo tiako tenena aminareo hoe c'est un exemple parmi tant d'autres fa tena zay zany le firenena tsy hainao tsony hoe inona zany lalàna ny featsika ka mialatsiny a fa zay ny toedra raha-pirenena am'izao fotoana izao samy manao zay tiany atao ka noho zany dia am'izao fotoana izao mitodika manokana aminareo tompona ndraiky mpanjakany satsokajany aho ary eto dia hifonako sahady ny fomba fiteniko somatsy hoavindray ny sasany le hitsongoloka dia lay zavatra lazaina le zavatra fa assumeko le teny expression française le izy masy dia tsy azoko vana midika teny fa teneniko ny PM ilaina aoriana am'izao dia ny ametraka ny atao hoe apaisement lo satria tena nareo hoe tsy matsapa hoe mangotragotraka le fiarahamoniny tena mangotragotraka les chaînes de commandement tsy mipasse nareo hoe tsy mahatsikaritra fa le firenena mila apaisement nefa koa mila poigne donc ny olona ilainy firenena am'izao fotoana izao c'est une personne, je suis désolé, une personne qui a à la fois des couilles et des cervelles. Avec le prochain Premier ministre doit avoir des couilles et des cervelles. Désolé, ny fampiasana an'ireo zavatra anankiroa reo dia tsy tokony afa-madika. Eo zany milana olona lucide ary mangatsido tsy mitondra ny firenena ao anatina fihetsepo fa mila mangatsidoha ary tsy manaraka ny vague. Eo amin'le décision resinao eto ve aho ny cervelle no miasa sa ny couille mialatsiny amin'le terme ary eto ve aho ny couille aloha no miasa dia ny cervelle après à un moment donné tu dois utiliser tes couilles dans le sens où il faut de l'ordre, une autorité. Femme zoa, tsisy zany ordre zany. Désordre misy, chaos misy. À un moment donné, eto ilana cervelle. Fa raha vao mifamadiky reo amin'ny fotoana zay tokony ampiasana azy, dia ambony ambany ny firenena. Zay ny hafatra. Ka dia zay ny teniko hoe ambony ambany tsika mila lamina. Eo no teny mba ampitaina eto hoe
hoahy mitodika farany asaika adiniko ho an'ny président Michael. Ça mahitsy be, je suis franc. Vous avez une dernière chance de vous démarquer am'ireo olona reo. Ity no karta farany ho anao Andriamatofoloha ahafahanao miseho amin'ny tena maha vrai colonel Michael anao. Za mangataka anao hoe miverena colonel fa tsy mety aminao lay titre politicien. En plus, le pays a besoin d'un colonel. Am'izao situation zao. Dikan'izany tiako de hoe asongadino mbola manana deuxième chance anao, deuxième ronde. Hoe hafa le colonel Michael version 4 mois passés ary hafa le colonel version vaovao 4 mois après. C'est le moment. Ary aza mirater an'io occasion io. Sinon dia emporté miaraka am'le vague ianao. Tsy misorona miteny an'izany. Zay ma tsy milazain'ny olona hoe mpanohitra sy tsy misy mpanohitra manao an'izao zavatra zao. Mpanohitra dans le sens hoe tsy tia. Fa tsy misorona zay amin'ny teny. Ny antony dia satria le pays est au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Apo mieritreritra makasitraka atsika rehetra misaotra anareo nanaraka ny meno hatramin'ny farany dia Andriamanitra ny fiadanana hitahy atsika indrindra ny tompon'andraikitra isaina eto zany dia tonga amin'ilay teny soratra masina hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny vary malala. Io le teniko teo hoe ayez à la fois des couilles et des cervelles. Fa version ny soratra masina endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Misy fotoana ianao mila mijoro ohatran'ny menarana zany hoe fetsifetsy maranitra ary miasa. Fa misy fotoana koa ianao mila douceur satria le vahoaka mijaly. Ny fahaizanao mijongler an'ireo no maha homme d'état anao. Izay no maha chef de l'état anao. Tsy ny titre no maha chef d'état tompoko lahy. Tsy ny grade no maha chef d'état tompoko lahy. Fa ny fahaizanao hoe androany aho je dois être un serpent, demain je dois être une colombe. Rapitso aho je dois être une colombe, l'après-midi je dois être un serpent. Akasitraka antsika rehetra samy hitain'Andriamanitra.